andro pasika anio ary dia manonona ny fiadanany tompo aminareo mba hahafahantsika misitraka zany fahefana sy fandresen'ny tompo zany amin'ny fiainantsika rehetra. Aminareo fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Zaho midiso tsy nanazava taminareo fa manao fanandramana hafa indray momba ny ditorjivoafitiny sika satria raha nyray ny tenin'ny tompo dia tena mila mifona kosa ny tompo tsy ho zay mafana indray zay le fifonana teo tsy maintsy avadika makary ambony ry zany ka tsy sankanzio manara vita ny toroteny vavaka fifonana no fahotana kosa efa nandray ny tenin'ny tompo efa aveo nyray maty fa tsy nitelo akory dia mandray famelakeloka ny finomy fiangonana dia nileran'Andriamanitra izy aveo manao faneketonona sao dia tafa vita aleluia eko hipetraka eo dia mahazo mifaly tsara tahaka izany misy aikonana dia ilay sitrapon'Andriamanitra hazavay mba hatongavantsika amin'izany fifonana fibevantsika izany. Marika toko faha 9 mazava tsara namakiny mpanompon'Andriamanitra azy teo fa afaka ny sabata dia ho any am-pasana ny vehivavy nanaraka ny tompo fa izany tazy Marie indrindra Marie Magdalene. Izy moa zany Marie Magdalene dia vehivavy naniny izy io namoahany Jesosy ny fanahy fito ho amin'ny taona dia ndre iverenana iny nataony Marie Magdalene io any amin'izao natoko fa 20 ny ndininy fa fito tsy ho lava torotoroteriko azo matahotra eo pasika ty mbola atao lava be torotero ty izy azy zao na 20 fito fatatareo fa nanosorany Marie milaka manitra ny Jesosy tamin'ny ranomasiny sy ny fôly tamin'ny volony aniny fa fito mamidina azy hoy Jesosy avelao izy mba ho tehirizy ho amin'ny andro amboanany ahy halevina io. Inona natao le vehivavy moa teo nanositra menaka azy dia avelao izy hanositra menaka ahy mba hitehirizy ny amin'ny andro levenana zao zareo dia ho any am-pasana aninona efa vity zany efa vity zany fanosora menaka ny tompo zany tsy averina manoroan'ny tsony tonga tao izy hitan'izany tsy hitany faty tsy mahita ny faty-tsony izy sady efa vity io fanosora menaka io no tsy hanaraka ny fomba ny Egyptiana kosa hitehirizana ny tenan'i Jesosy satria zany momi fanaovany momi rehetrarehetin'ny Jesosy bakeo ho any amin'ny Sito fa 10 ndiny fa 9 ina zany momi pasteur dia mianatra any amin'ny dictionnaire anao fa tsy Genesis toko fa 10 ndiny fa 9 dia maty Josefa rehefa 10 taona ary dia nosorany zava-manitra izy ka napetrany tao anatin'ny vata tany Egypte. Atao ina ny fatiny Josefa no tehirizina zany mety namoto rehefa hiala tany Egypte izy ary dia ho hita rehefa hiaika tokoa zareo Israely endrika io tsy misiva mihitsy ny vatany Josefa fomba ny Egyptiana io vemakely makany amin'ny dictionnaire nareo mianatra momba ny pyramide dia mahita fasana anatiny nareo reo farao rehetra zany farao zany tsy ananan'olona akory sokajy misy amin'ny fitondrana sasany atao hoe roi sasany atao hoe président sasany atao hoe empereur fa ny sasany atao hoe pharaon dia ny fatin'ireo pharaon rehetra ny fandimby
vita momi voatahiry eo anatindreo piramide reo. Dia saika ataon'y Maria sy ny vehivavy namany momi tahaka izany Jesosy. Somba tsy levona, somba tsy lo, somba izy tsy lo ino atsangan'Andriamanitra raha ino izy hoe atsangan'Andriamanitra io. Fa matosika ka ao pasana ditady ny fatin' Jesosy mihisatsy tsy mino izy. Ary zany ty fianarany fiangonana ity. Lazainao hoe izy io izy lazako io, ino izy io. Tsy azavaiko eto zao inona le dôly zao zany teny zao. Fa rehefa tokany aminareo anareo tsy tadidinareo aby io. Le zavatra ao no hitanareo, le zavatra ao no atrehinareo, fa tsy zany teny tompo zany hoe mitsangana amin'ny tompo. Tsy natazonazy ny fasana, tsy lo intsony io, fa efa tena vaovao no isaronany Jesu. Lazavain'ny apôstôly Paoly any Korintiana voalohany toko 10:20 any hoe ity tenantsika ity mety lo ity tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hosoloina ho tenan'ny any an-danitra, le corps céleste. Dia rehefa mitafy ny tenan'ny any an-danitra ty tenantsika ity dia agarina eny amin'ny lanitra, eny amin'ny rahotsika hitsenany tompo hoy ny apôstôly. Atira zao vatantsika mavesatra be hanina firikilao no hanina isan'andro tsy miakatra zany io tratran'ny mpizateur io dia miveriny. Haovany io ary ny fomba fampianarana apôstôly Paoly ady hoe indraiky masonjy dia miovy io rehefa akarina hoe ny amin'ny tompo isika. Zao milazan'izany amin'io izy ireo fantatra zany paster mino an'izany. Fa rehefa ho avy ny fotoana tsy zany fiainanao ambonin'ny tany maha-olombelona mampanota sy mavesatra anao zany no ahafahanao miantitra ny toe-javatra sarotra eto amin'izao tany izao. Fahafatesana sy mitoizana mila misarona anay akanjo vaovaonao ianao. Romana 13:10 hoe ary tafio tsy mainy ninona mihitsy zany fiangonana zany. Hitafio Jesosy Kristy, mitafy an' Jesosy Kristy ianao. Dia izay zavatra mitsanga eo tsy ianao no iarany fa izy Jesosy. Indreo fampisangany varavarana ny tomboka mandodona raha misy miamiteo ka mambovarana dia hidika ho aminy ao ary hiara misakafo aminy. Io dia ohatra mieritreritra sasany hiara ambolina tabatra rehefa avy eo fety ny andro tahaky nina vorotsiloza ohatrina hoe vorotsiloza hiara isakafo aminy mba mianatra kely ianao. Tsy io vorotsiloza io ihany haninao fa ny toe-javatra mitranga rehetra amin'ny fiainanao io haninao avokoa. Miditra ny anatinao daholo, miditra ny sainao, miditra ny sofinao, miditra ny mofonao, miditra ny io rehetrarehetra mitrango io zay hitany masonao, zay reny sofinao, zay tsapahitananao, zay miatra amin'ny fiainanao, sakafonao daholo. Ireny rehetrarehetra ireny iarany Jesosy manino izy hiara isakafo amiko io ary zaho aminy hoy Jesosy. Miara misaka aminao rehetrarehetra eny Jesosy. Eto zao ianao dia minao zany lazavaitany mazava zany raha toviteny Apokalypsy 4:20 tena mazava 4:20 hoe iny efa mitsangana maravaraka mandodono no azavainy tahaka atao am-piangonana tena maro miara mitonga amiko ny zavatra rehetra tompo. Amen. Avao mitranga io any an-trano misy maso miridiridy be zay mitsenanao maravarana eo ary didinao zany Jesosy miara-mihinana aminao zany. Fa laika nentinao anazava inona eo, excuse nentinao anazava inona eo, fanazavana zao kazo isy manao rehetra zao nentinao tsia. Fa miverena any ianao tompo ianao no efa miteny taniko ary nekeko zany mitafy ianao ary tsy ny fahotato tsy ny fanemeto sy ny faratsiko no hitany maso miridiridy be maso io. Aianao Jesosy
miarano sakafanoko ianao dia ho hitanao dia maso miala samy valika maso mitsikiny ihany fa mitsikiny efarany dia gaga be anao dia atao mitsiky dia resin'ilay fahefato sangana tamin'ny maty io da Kristy hitafianao io Kristy nitsangana tamin'ny maty io tsy ato intsony izy efa nitsangana ho izy anjery tamin'izy ravavy avy tonga tao am-pasana dia hiainany zany sika te mba hisitraka n'izany fahamarinany ny ten'Andriamanitra zany ny fiangonana zany no antony ivavahantsika tamin'izao atongavantsika ty am-piangonana fa tsy hoe pasika ihany dia matonga zay pastery hianatra n'izany ampiarana zany amin'ny fiainana inona ny akony zany hoe mankalaza pasika anao favalena inona no andrasanao rehefa mankalaza pasika iny pastery tsy hainao mihitsy any aminay any vo pasika ny any tonga dia efa misy régime traditionnel zao efa andy izy zao efa pare ao dia tifay ohatran'izao iny mihetsy a dia ny whisky ohatran'izao iny mihetsy a dia ny hoe omby rehetra ny sisinetsy a dia ny fa any pitolo ratsy fois deux da tsy pasika ny andro hoy ianao tsy zany mipasika atsika fa mipasika atsika dia mba hatakarahantsika maromarina inona sy manahoana miakolo zany fahavelomantoko zany ny fiainany niny vavy niama tamin'ity andeha nanjety izy vavy avy enasany velona nakany mpianatra lazao mpianatra sy petely manahoana nao vahany petely attention io le nanana problème be tamin'ny fisamborana ny tena dia lazao mpianatra sy le ranamany iny fa efa nitsanga izy hoe ka any Galilina nareo miaonaraka ny teniny taminareo fa misy atoky io tsy amigano io fa nitsangana tokoa izy dia manganesany Galilina nareo dia anareo miaona fa tsy ao befasana nametrany ololazy io dia nanakatonana vato makadiry mafesaka tsy ho zaka ny vehivavy izy anao nampidimy vato tsy misy fa io vato io tsy afaky ny vehivavy miaramila nanetaka ny teo ao kanjo efa tonga tao izy dia misy manakidimy vato tsara iny voabolana mampiasan'ny malagasy amin'ny blème mampitrano amin'ny fiainana nanane blème vato misakany ohatrany vato be nasakana ny Jesosy tao am-pasany fa tsy natana azy raha ny dessin animé raiky izy nitsangana tao am-pasana tao Jesosy zay reny fotsiny le vato tao dia kitra teo voany teo Jesosy niala izy raha ny dessin animé andaingiany ny olona mpanao mizany sena ny dessin animé raiky izy dia reny lasa mandraikitra ohatzay eo dia raha hitany dadana io ketra be anrono taizy anao dia mieritreritra dessin animé izy io dia mieritreritra hoe anana pouvoir dia atao ny dadana io zany lesona azo lany amin'ny dessin animé any tsy atoko fa naneran'Andriamanitra anjely matanjaka no miaramilany Pilato sy ny mpisorona nakisaka ny vato io teo tsy mikasika an'io koa Jesosy nakisaka ny anjely dia ny anankiray sotenan'izy rehetra najanona tao ilaza am'izay tonga ao jery hoe ato tokoa ve izy fa ny rehetra rehefa niaraka asany anao tatitra any amin'ny ray hoe efa vita ny asana ny rahanao anay mitsangana ny zanao ohatrany tantara mahafinaritra be zany entanao zao dia izy anao tena tsara zany voakisaka ao le vato
ty olona valava le week-end dia ohatra hoe mba mahazoazo aina no manao tonga ny talata tsy mifanena amin'ny patron grand patron any ampiarahana any amin'ny alarobia vao ifakahita aminy fa raha hoe vita loha tonga dia ho any ampiasana raha misy efa miororona e misy vatongeza be eo mba vary eo somary mba hoetiko kely makao ny fiainam-piangonana ianareo e dia hoeto ampitao amin'izany zany amin'ny orinasa sy toeram-piasanareo any tokony ananana raha hoe tena miasa ny fampianaran'ny Calvin raha calviniste io zao manko lazeny Calvin ny finoanao mba kristiananao dia tsy hoe rehefa manokatra ny baiboly eny ianao na makany am-piangonana ianao na rehefa misy fety kristiana dia kristiana ianao ankoatran'izay dia mitovy mila tsiry fa ianao izy eo mpanasana vy kristiana ianao manasa ny vy dia kristiana ianao maniny fo dia tsy mahatsara koa ianao hoe milema be zany manasa ny vy zany atrinao kristiana mifalifaly manao an'le izy any an-tanimbolana ianao tazony angady iny dia tsenso-panjaka malaza fa tsy hoe ditsemoka be dia semotra dia malaly am'sangananao fiatraio zany ty da veritra makatsy am-piangonana sika ndreo dia kony ao ny olona rehetra ao re tompona andraikitra voafidy any amin'ny sampanasa asa-fikambanana rehetra samy manao izay andraikindreo marina misy formation le misy fanifanana andreo vao tonga anao raha reo fa tsy rehefa nazo izay formation zay dia hoe tsisy tomika mihitsy ny ataony rehetra fa misy diso ataondreo any am-panaovana raha any am-pitantanana sambana any am-panaovana service any misy diso ataondreo any fa tsy misy tribunal zany aty am-piangonana hoe satria namaky verany dia koa nanankiray miakatra fitsarana ianao fa ilay fanahany Kristina ndefitra tamin'ny mino iny tavela ao anatin'ny fiainan'ny fiangonanao dia mifandefitra ny mino dia mifampianatra mifanitsy zao se ny fanaovana ny mba tsy ho vaky raha sedaka hoe tena hoe manipulation d'église navaky azy na izy dia maromaro moa ny vera mbony kapoky iny ohatrany hoe mampianatra lekola zany dia misy vera maromaro dia natainginy mafy be dia vaky teo le vera dia ambony sany ambany miaraka vaky teo dia ampianariny le efa manahita ny expérience hoe tsy ataon'izany io zay tasiko fa misy tongony amin'ny siny tsy atao misy mifanaingana fotsiny veraka dia apetraka seo le tongony any no miaro andreo ambany any tsy voky tsy ho vaky mampianatra atsiny mandaza taizy nareta ty am-piangonana nisy nanao diso dia namoana fitsika teto amin'ny aritany vokazo miady solorana président fikambanana zao a dia zao ny sazy miatraminy jiavany eo dia valabara eo natsanany eo izy aloha ny tonga tany an-trano tany raha niresaka taminy dia naveriko taminao ny fahadisoanao ianao a tsy mety tsy hosotrolo toka lava io tena tsy mahasoanao tsy mety nakonanao hoa oui dia iao dia itenenana zavatra be lehibe tsy miteny zany anao a ny fiainana kristiana no lazaiko anao fiaraha-miaina kristiana no ambarako aminao dia lalana tokony alehanao zany no asehoko anao dia tamany anao dia iainanao dia na dia efa mambe iny any ianao efa tena tsy hoe varimarina fa tena lefa pasitera mba olo tratrapasitero ianao e na samiasa fetsika tsy mbola blame ianao oh satria dia zao mihitsy ve tia mbola raisiko any kagabe le zana fotoatomobila tao tamin'ny herinandro iny mampatona zany zanako zany dia nikizy manodidina eo
dia nahita sokatra ihany maso hoe fatany a efa mamo a fatany a dia avy dia alaoba dia toa dia mifiny a dia reny ankizy namana zanako etanandro eo matahotra so hoe amono azy any fa tsy manino fatany a dia ao ny famille io zay mianaka fotoka zany manitra zany ao atsofiny eo zany mivaroka tompo misotra no fa miaona zay mianaka fa erezo ny zanakao tonga ny antrano aloha ary dia aminy io tongany lasa izy tsy tapitapitra zay miantso a ny zanaka antrano vady izy io dada lasa minamana mamotona manamapahaka mitsy teo izy amanjay efa avy miaona teo zay efa avy miara-bavaka teo zay tsenatsenao mbavady eo izy fa nasaiko mody izy raha zay tokoa izy mavizaka taniko teo natsapany hoe tsy mibilameko izy dia narano teny mody izy tonga tany dia nakao antrano ao dia sasany mivadiny satria izy teny tany mivadiny sasao izy androandrimany fa somary izy any malototo kisokisina erandrena enrehetra teo izy vehivavy ao teniko izy hoe zany teny zany zany ndray dia tsy anasany ivelao sady tsy mariny zany hitako mirokoditra mitsy hoe tantara foany zany fa le zanako nanao sasany mivadiny dia efa avy teo dia miantso izy tata misaotra betsaka efa ty izy efa nataoko le zavatra naseanao natao efa matory eo izy sady fanahy famefirany zany zegny anaty ampiangonany zany enganie mba hatakatra an'izany keo grand patron rehetra tonga ny ampiasana any misy nanao diso tao aza dia mainka androka le raha rokanao ny olona eo dia hoaizy izy vaveo dia makaiza mba dia manjanany dia nao a manana zay hoaninao fa ioleny makaiza mbandefery izy eny marina misy an'izany hoe premier avertissement e deuxième avertissement e mise à pied dia rehefa aveo dia miverina avy any mise à pied dia misoratana am'izay hoe tanorenonao mahazo préavienao mahazo sursinao zao raha tapitra ny sursinao tao anatin'le sursi eny ao nanao diso a baibainao marina mba misy an'izany fialaneniny zany any ampiasana any fa za tena tokony mba hitena zany amin'ny ampiasana rehetra any mba asio conseil le conseil atsoy conseil de discipline fa conseil de redressement anarina dia arenina le olona mba ho tonga am'izay ilanao azy ny ampiasana mo tsy zany nataon'andriamanitra amintsika io anariny foana sika ety zany re dia misy nareo tena mety zany azy tena ho tonga ny antrano anao veo vo nisy diso le maky natao zanakao nyanyanyanyan to dia tena zay le zany zany kely zay pastera tany mpiangonana te ay mariny zany minatoky anareo atsao pasany tsotsotro marina fiainanao zany tsy manakerenao tsony ny fahafatesana amen na hoe tsy zay mitady angejangejana ao zay mitady anapitika anao ao tahaka saika ao atao ny egyptiana tamizanakireniela tany Egypte namakina masina mena zay kely tantara io fa tsy angaliny mamonjy anao Andriamanitra ao miala reny mandehangelina rehetra reny ahafahana Andriamanitra renynao tany maina ny diavinao atao am'ty pasika ty a
mandrehany zany sy mamantatra ny fananao ianao dia tena fifonana ny mandrifana zany, tena fangatana famelako keliko amin'Andriamanitra mba hanarenany ny fitoizan-tsainanao aorian'ity baskety mitandrifana zany, fa tsy mbola ndray hoe ka izao ake dia raitra renao manazava eo, fa ianao mihitsy ny tonga dia resy hoe tena marina zany. Mpanao teoria be fotsiny zay amin'ny fivavahana refa ho ampiarina io tsy mahay akory aho nao ifona amin'ny tomponsika amelany heliko. Amen.